Anio alakamisy 4 septambra taona 2024 dia mbola hiaraka andinika hatrany isika andro izay heverina fa mampirodana ny finoana, mikiky ny fototry ny finoana na koa pozina ho an'ny finoana riavana. Mampitomboana aminareo mandrakariva amin'ny fahasoavan'ny Tompo hivavaka isika. Dia misaotra anao izay Tompo, noho ny asa fanahy masinao amin'i Jesosy Kristy, ny asa aty anatinay ka mitondra anay amin'ny fandinihan-tena. Mamondrafo ary hipetraka feno am-pelantanao izao fotoana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Araka ny nambara teo izany dia ndeha takarintsika arak'izay hita ao amin'ny Hebreo 12:10 ka hatramin'ny 17 izany heferintsika hoe pozina na aretina mety mikiky ny finoana ka mandrodana azy izany. Hebreo 12:10 ka hatramin'ny 17 vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mitandrema tsara fandreo hisy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, fandreo hisy faka mangidy ny tsimoka ampikorotana ka ho voaloto ny maro, fandreo hisy mpijangajanga na olona tsy manaja ny masina dia tahaka ny Esau izay mivarotra ny fizokiny azahoany hanina indray-bava. Fa fantatrareo fa rehefa afaka izany, raha tandova ny fitahiana izy dia nolaviny fa tsy nahita izay bebahany izy na dia nitady fatratra tamin'ny ranomaso aza. Amen. Arak'izany dia ny fanaovana tsirambina, ny fahasoavana efa noraisina avy amin'Andriamanitra avy amin'ny Jesosy Kristy noho ny asan'ny fanahy. Izay izany no jerentsika amin'ity anio ity, fanaovana tsirambina ny fahasoavan'ny Tompo. Ho antsika protestanta, ny fahasoavana dia miseho amin'ireto endrika roa ireto. Voalohany ny sakramentan'ny batisa ary faharoa ny sakramentan'ny fanasan'ny Tompo. Azo ambara fa pino ny lazainy eto, efa nandray izany fahasoavan'Andriamanitra izany, vita batisa ary mpandray fanasan'ny Tompo. Fa ahoana ny fialana amin'ny fahasoavana? Andeha haka ohatra isika. Manaiky amin'ny batisa fa hitondra ny zanany hianatra sekolelady kanefa avy eo ilay ray aman-dreny izy mihitsy tsy mandeha mitondra ny zanany miangona any am-piangonana. Faharoa, mpandray ny fanasan'ny Tompo fa na ny alady fandraisana aza efa adinony, tsy olana aminy na mandray na tsia. Ireny izany dia hitantsika eto hoe manao atsirambina ny fahasoavana. Dia inona ny vokany? Araka ny Hebreo ihany hitantsika eto amin'ny 10:10 eto, sady manimba ny tenany izany no manimba ny fiangonana. Io ilay ambarany eto hoe faka mangidy ny tsimoka ampikorotana ka ho voaloto ny maro. Fiangonana iray manontolo izany no simba ao anatin'izany. Eo amin'ny 17 dia Esau no ohatra ambary eto fa niala tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra ka ambara fa tsy nanaja ny masina. Izay hitantsika amin'ny 10:10 ka nanakalo ny fizokiny tamin'ny zavatry ny tany dia ny hanina indray-bava. Riavako, aza takalo ny zavatry ny tany, ny fahasoavana nomeny Jesosy anao tao amin'ny batisa sy ny fanasan'ny Tompo. Ajao tsara, ataovo zava-dehibe, arovo mafy fa zava-masina nomen'ny Tompo anao, indrindra ny fanasan'ny Tompo, satria ny tena sy ny rany no natolony ho antsika riavana. Zava-dehibe izany. Ary izao ilay niala tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra, ilay lasa faka mangidy ny tsimoka, ilay tsy nanaja ny masina, dia hitantsika eto fa tena loza no nahazo azy dia nahazo an'i Esau. Indrindra vakiako ny 17 fa fantatrareo fa rehefa afaka izany, raha tandova fitahiana izy dia nolaviny fa tsy nahita izay bebahany izy na dia nitady fatratra tamin'ny ranomaso aza. Kandremo riavana, aza atao atsirambina, ajao ny fahasoavana nomen'ny Tompo anao mandra-piavina. Amen. Hivavaka isika. Dia misaotra anao hatrany izay Tompo, ka dia avozinay ny fanoloranay ny tenanay ary teo amin'ny batisa ary tamin'ny fanasan'ny Tompo. Engany izay hitandro fatratra ny fahasoavana ary hanaja ny zava-masina nomenao anay. Amin'ny anaran'i Jesosy,
Amena. De ho tanteraka aminareo hatrany ilay fiadanana zay efa notononin' Jesoa. Amena.